Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Dia mbola hafaly miarabantsika rehetra indray ry havana mahatratra an'izao fotoana ny mana isan'andro izao. Ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Andeha hivavaka isika. Ray masino, misaotranao izahay amin'izao ora sy fotoana izao, manana an'izao fotoana mamy, fotoana sarobidy izao, izay azonay mitsahatra eo an-tongotrao. Betsaka tokoa ny hazakazaka izay ataonay, ny asa aman'andraikitra, zavatra maro samihafa izay sahanina, fa tena mahatsiaro mitsahatra izahay rehefa eo anatrehan'ny teninao. Afaka miaino anao, afaka miaona aminao, afaka mandray fitiavana amin'ny alalan'ny teninao. Tena fotoana mamy sy fotoana sarobidy tokoa izany raha io, ary dia isaorana indrindra ianao afaka manome anay an'izany fotoana izany. Dia taio izao fotoana izao, fa tena andraisanay afatra, andraisanay aina avy amin'ny alalan'ny teninao. Ho teny manavao, ho teny manoro lalana, ho teny manamboatra. Zany mihitsy ny teninao ato anatinay. Dia misaotra Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Manohy ny bokin'ny Efesianina isika, ary amarana izany boky izany amin'ny alalan'ny Efesianina 4 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 14. Efesianina 4 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 14. Ndeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny adi-panahin'ny Kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy. Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vita nareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary, kasikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafindry rariny ho fiarovan'ny tratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany, dia tano ny finoana ho ampinga, izay azonareo hamono ny zanatspika amin'ny rehitra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana. Ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho akoa mba omenay ny lobava amin'ny fahasahiana, hampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetro, dia Tikiko, rahalay malala sady mpanompo mahatoky ao amin'ny Tompo, no hampahalalanareo ny zavatra rehetra. Izy no nirahiko ilaza zany zavatra zany indrindra aminareo, mba ho fantatrareo ny toetray ary mba hamporisihiny ny fonareo. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tian Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefona. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
miandrandrana zahay azaela fatongava tao miny fanahina mba ho fantatra mazava zay lazay ny teninao aleto lalangava ao ambony afona. Raha omentsika lohateny izao tenin'Andriamanitra izao dia araka ny soramandry izay efa novakitsika rahateo. Ny adi-panahy ny kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy. Azontsika zaraina efatra izao andalatsoratra masina izao. Voalohany ny adi-panahy ny kristianina. Ny faharoa ny fiadiana atolotra ny mpino. Ny fahatelo antso ataon'Andriamanitra ho amin'ny vavaka. Ary ny farany dia fanononana fitahiana. Andeha ho jerentsika ilay voalohany, ny ady atrehan'ny kristianina. Raha ny tena marina dia efa fongana ny fahefan'ny Satana eo amin'ny kristianina. Ilay ady lehibe dia efa vita teo amin'ny nanomboana an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty, ary efa azo ny fandresena. Fandresena tsy miverina, fandresena tsy misy fisalasalana intsony eo anatrehan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorina ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny Korintiana 1:5-10, ny 9:4-5 sy 7:50. Na izany aza nefa dia misy ady mandrakariva ny fiainantsika eto an-tany noho ny fakam-panahy. Fakam-panahy no ady atrehan'ny kristianina, fa raha mbola eto amin'ity tany fandalovana ity izy dia alaim-panahy mandrakariva, ary Satana fahavalo no mpaka-fanahy. Kanefa koa eo anatrehan'ny fakam-panahy dia azontsika atao mihitsiny ny mandresy izany. Ao amin'ny tompo no azontsika fandresena ny amin'izany, amin'ny alalan'ny fananana firaisana aminy. Izay ny ambarany eo amin'ny 10:10, farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Ny herin'Andriamanitra no miasa ao anatintsika dia mandresy an'ireny fakam-panahy ireny isika. Tsy manan-kery isika andresena ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanao ny tenin'Andriamanitra fa nofo malemy. Saingy herin'Andriamanitra io dia azontsika mandresy ireny fakam-panahy ireny. Manohy izy eo amin'ny 1:12 hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Ny teny hoe tafio eto dia manambara zavatra atao maharitra na mitohy. Izany hoe mila mitafy mandrakariva, mila mitohy mitafy hatrany fa tsy azo avela. Ny fiadiana moa izay ho ambaran'i Paoly ao aoriana dia tena nalainy sary an-tsaina tamin'ny fiadiana sy fiarovany miaramila Romanina anankiray. Izany hoe ilay fiarovan-tena ny miaramila Romanina izay akanjony rehefa andeha hiady izy dia izay mihitsiny no kisary ho tany sain'i Paoly rehefa anambara ny amin'ilay fiadiana izy. Manamafy Paoly fa tsy azo avela ireo fiadiana ireo, fa mila tafiana mandrakariva. Raha miresaka ny ady atrehan'ny kristianina isika dia ny ady voalohany teo dia ambarany hoe ady amin'ny fanangolen'ny devoly. Le hoe fanangolena, ngolo ny filazantsika azy zao raha hoe ngolo ny tanako, mangatsika dia tsy mahatsiaro, tsy mahatsapa na inona na akasoko amin'ny zavatra aza dia tsy mahatsiaro, satria toy ny maty, toy ny tsy misy raha mandeha mikoriana ao anatiny dia tsy mahatsiaro na inona. Ohatr'izay le hoe ngoly, ary izany no ataon'ny devoly amintsika. Tsy mahatsiaro toy ny maty fanahy dia tsy mahatsiaro na dia efa resy ny fahotana aza. Na mitoetra ao amin'ny fahotana aza dia ohatrany tsy mahatsiaro saina, dia milomano sy milonao. Tsy mahatsiaro na dia efa resy sy lavo aza, dia mieritreritra ho mijoro ihany. Tena misy fandrika ao misy fitaka.
Amin'ny teny frantsay ny ilazany an'io hoe fanangolen'ny devoly dia ruse hozy izy, manambara hafetsen'ny devoly. Fa ny teny grika nampiasaina izay nadika zany ny teny grika nampiasaina amin'ny filazantsara fototra dia midika hoe tosika na asaina manohy lalana zay mivilana na mivily. Dia tena azontsika mihitsy zany hoe fampiasana fitaka mampivily amin'ny lalana tena marina. Dia izay le ataon'ny Satana fahavalo, ary izay le hiadivana. Satana dia mampiasa an'izao tontolo izao sy ny filany amilony mpino. Mampiasa ireo fanahy ny demoniany izy hanafika sy hamatotra ny olombelona. Dia ao anatin'izany fanangoleny izany daholo zany. Ao zany ny fahotana, ny fanao ratsy sy maloto, ny fivavahana tsy izy, ny fombafomba ivelany. Tena misy ny fombafomba mpivavahana ivelany izay avelan'ny Satana mihitsy ilomanosan'ny olona, satria fantany fa tsy tena mitondra azy ho eo akaikin'Andriamanitra. Tsy mitondra ny olona io tena ho tafaray amin'Andriamanitra ny fombafomba mpivavahana, dia amporisihany mihitsy ny olona hitoetra ao anatin'izany fombafomba mpivavahana izany. Ao ny fitaka sy ny rehaka izao tontolo izao. Misarika, mafinaritra jeren'ny maso, mafinaritra ny nofo, dia misarika mihitsiny, kanefa fitaka be, fandrika be. Dia izay moa no tenenin'i Paoly any amin'ny Korintiana hoe tandremo fandrao resy ny fitaka Satana isika fa fantatsika ny hafetseny. Fetsy io. Nde ho resantsika ty hoe devoly na Satana ty. Iza moa izy io? Ambaran'ny Baiboly hoe ilay kerobima piaro, kerobima voahositra. Amin'ny Ezekela 7:20-4 izy manao hoe enao dia kerobima voahositra izay manaloka. Voatendriko ianao, tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao mivato mirehitra ny tsangatsangananao. Io lay anisan'ny anjely tany an-danitra saingy nivadika tamin'Andriamanitra dia voatery nazeran'Andriamanitra tety an-tany. Io Satana io no lohan'ny demonia. Io Satana io no Andriamanitra izao tontolo izao. Izay ambaran'ny Paoly ihany hoe izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy posahany fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Io Andriamanitra izao tontolo izao io no manakona ny masony tsy mino, mahatonga azy tsy mahalala ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Izy koa ilay atao hoe mpanapaka eo amin'ny fanjakana any amin'ny rivotra. Izany rehetra izany io Satana io, fahavalon'Andriamanitra. Ny anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy, ny asa izay ataony dia izao: manohitra ny asan'Andriamanitra, mamadika sy manolana ny tenin'Andriamanitra, manakana sy manohitra ny mpanompon'Andriamanitra, manelingelina sy manakana ny fielin'ny filazantsara, vaovao mafaly ny famonjen'Andriamanitra zany, mandavo ny marina ao amin'ny fandrika izay ataony, dia miazona izao tontolo izao eo ambanin'ny vahoany. Lay ady atrehan'ny mpino ihany koa dia ady tsy amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Mitolona, ny atao hoe mitolona dia manambara ady mifanaingan-tanana. Ataon'ny teny frantsay hoe kôrakôro, mifanaingan-tanana, mifanatona, dia izay ny atao hoe mitolona. Tsy le mifampitifitra zany fa mitolona, mifanaingan-tanana dia miady. Matetika rehefa ady ohatr'izay, rehefa tolona ohatr'izay dia afetsena no andavonao ny fahavalonao. Ary izay le ampiasain'ny Satana, afetsena amin'ny fomba maro samihafa andavony atsika. Zany mihitsy ny fombany. Ary Satana no tena fahavalo. Tandremo, tsy nofo amandrà. Indraindray tsika rehefa misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia olona no ataontsika fahavalo. Olona no hiadivantsika. Mila fantatsika tsara nefa ny hoe Satana no fahavalo fa io olona io zany mety hoe ampiasainy dia ino no mahatonga anao lasa hankahala olona. Dia faly izy, satria ny fankahalana dia toetra ny devoly ihany koa, fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Latsaka tao anatin'ilay fankapanahan'ny fankahalana ianao, ny tsy fitiavana ianao, ny fisarahana ianao, ary zany ny hevitry Satana, ny hevitry ny anarany hoe devoly na le hoe diabolos, dia izany mihitsy mpampisaraka. Ampisaratsarahiny ny olona, ataony mpifahavalo ny olona, kanefa ny tena fahavalo dia izy. Mila fantaritsika tsara
ny fahavalontsika. Mifoaza tsara, aza diso fahavalo ianao, fa rehefa diso fahavalontsika dia lasa diso fandresena. Ny sasany faly resiko ny vadiko, resiko ranona, ny tena marina amin'izay fotoana izay, Satana no nandresy. Fa raha misy olona mitady alaim-panahy ianao hanao fahavalo olona, dia lavo amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tsy manaiky hiady, na amin'iza, andefitra, amelaheloka, hiaika, hidina, anetry tena, hiazona trany ny fihavanana. Fa rehefa tonga ny fisarahana sy ny fifankahalana, dia Satana no mandresy. Ianao mieritreritra manao hoe resiko ranona, fa ny tena marina resy ianao, ary Satana no nandresy anao. Aza diso fahavalo ry havako. Tsy no famandrà ny fahavalontsika, fa fanaratsy eny amin'ny rivotra, fanapahana sy fanjakana, domination, mamely any amin'ny sainao any, anapaka ny sainao hiala amin'Andriamanitra. Mpanjaka an'izao fahamaizinana izao, fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ao anatin'izany adiny kristianina izany dia mamarana azy Paoly miteny an'le hoe raiso ny fedian'Andriamanitra mba hahazoana hifahatra. Raha misy koa matoa-teny miverimberina ao anatin'ity tenin'Andriamanitra jerentsika androany ity dia io teny io hoe hifahatra, mifahatra tsara, ahafahatra. Amin'ny teny frantsay ny ilazany azy dia hoe mitenir ferme. Ny sary tonga ao anatin'ny saina dia ren'le kiraro tsy mampibolisatra reny. Reny zany mamikotra tsara, miakatra tendrombohitra ianao dia mamikotra tsara ny faladian'ny kiraro. Tsy miozongozona ianao, tsy miilangilana, tsy mitady hibolisatra, mijoro tsara, afaka mitsangana tsara. Dia izay ny sary tonga ao anatin'ny sainao, dia izay mihitsiny azotsika mifahatra tsara tsy menjera. Ady mitohy ny adintsika kristianina. Ny fandresenao amin'ny Jesosy Kristy koa fandresena mitohy anie, araka ny nambara teny aloha, ny fandresena efa azotsika. Fandresena mitohy, mifahatra tsara tsy menjera ary tsy miozongozona, tsy miovaova, tsy voailangilana, mitoetra tsara amin'ny fanarahana ny Kristy, tsy reny fakapanahy reny no ampiozongozona ny fonoko, tsy ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainako no hahatonga nandray hiverin-dalana, tsy ny zavatra miseho no hisarika hivily ankavia na hivily ankavanana hampivily amin'ilay tena lalana marina, fa izao mitoetra tsara, mifahatra tsara. Ahafahatra tsara ianareo izy ny tenin'Andriamanitra raha raisinareo lay fiadian'Andriamanitra. Ahafahatra tsara tena hoe hitoetra tsara ary androso tsara. Manambara ny tenin'Andriamanitra eto hoe anohitra amin'ny andro mahory. Inona moa ny andro mahory? Taorian'ny fahalavonana dia lasa mahory daholo ny androntsika. Ary mandra-piveryn'ny Tompo dia mbola mila miambina sika satria mbola andro mahory no iainantsika. Mila manohitra sika ary mila mamikitra tsara mba hitoetra tsara. Rehefa hitantsika arak'izany hoe misy ady tokoa hatrenin'ny kristiana dia ndeha ho jerentsika ireo fiadiana atolotr'Andriamanitra ho amin'izany ady izany. Ho tany saintsika izy ireo manomboka eo amin'ny 410 ka hatramin'ny 710 no hijerentsika ny fiadiana atolotr'Andriamanitra. Voalohany amin'izany dia hoy izy hoe ny fahamarinana. Ny fahamarinana atao sikina eo am-balahana. Filazany azy amin'ny teny frantsay moa dia hoe ceinture. Ny akanjon'ny miaramila romanina moa zany dia misy ilay atao hoe akanjo ambony. Ny akanjo ambony dia akanjo malalaka mitovitovy amin'ireny malabariny malagasy ireny anga. Malaladalaka be izy io, manelingely io miady raha tsy fehezina. Dia izay ny ilaina n'ilay fehikibo. Mila fatorana tsara mba hipetraka tsara ilay akanjo, tsy manelingelina ny hetsika ataonao rehetra amin'ny ady hatrehanao. Tena ilaina ny fehikibo eo am-balahana. Ny fahamarinana hoy izy no atao fehikibo. Fahamarinana ambara eto aloha zany dia ilay teny hoe vérité. Samihafa eo aoriana eo izy ilaza indray ny atao hoe justice. Fa ny voalohany aloha dia vérité no atao fehikibo. Ny fahamarinana zany hoe marina ny zavatra ambaranao. Ilay atao fehikibo zany dia zavatra marina, vérité, tena fiainana marina.
Fahamarinana manambara zavatra tena marina fa tsy fisehoana ivelany eo amin'ny fiainana maha-kristianina anao. Iaro anao izay tena fahamarinana izay. Tsy fombafomba-pivavahana fa fanoloran-tena amin'ny fo rehetra, tsy misy fihetsaram-belatsia. Fifehezana ny tena mba hahazoana fandresena. Misy fanoloran-tena fenao izany. Ny fiainanao ny fiainana kristianina dia tena marina. Tsy fihetsaram-belatsia na fisehoana ivelany na fombafomba fa tena marina. Eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia tena marina ihany koa. Amin'ny fanoloran-tenanao ho azy, anao ny sitrapony sy hanompo azy. Zay le hoe verite, tena marina. Fiadiana zay, fiarovana zay amin'ny zavatra rehetra zay iadivana io. Tena kristianina marina ianao fa tsy anarana. Zay no azonao mandresy. Fa raha ohatra fombafomba-pivavahana no andehananao any am-piangonana, fihetsaram-belatsia, fisehoana ivelany, alaky enjera ihany ianao. Zay ny fiadiana voalohany. Ny fiadiana faharoa dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny rariny. Dia amin'ny teny frantsay izy ataony hoe justice. Ny rariny no atao fiarovan'ny tratra. Ny fiarovan'ny tratra ny miaramila romanina dia toy ireny gilet ireny, hoditra be izy io, hoditra matevina, tsy misy tanany. Dia miaro ny tratra manontolo. Ao anatin'ny tratra ao ny fo sy ireo tova atao hoe marefo mahafaty raha voan'ny zanatsipika. Avy hatrany dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mihitsiny ny fahavoazan'ireo taovareo, indrindra ao anatin'izany moa dia ny fo. Miaro ny tratra izany. Ny rariny na le atao hoe justice zany eto dia azo ambara koa hoe ny fahamasinana. Toetran'Andriamanitra zany. Fiarovana mafy amin'ny fanafihan'ny Satana izany rariny izany. Ny tena tafitsikany dia ny rarin' Jesosy, ny justice zany na ny fahamarinana koa ny andikan'ny teny malagasy azy indraindray fa Jesosy no rariny ho atsika. Rehefa nandray an' Jesosy Kristy ny olona anankiray dia marina eo anatrehan'Andriamanitra. Juste. Voamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia inona no mitahiry atsika ao anatin'io amin'ny fahamarinana na justice io? Ny firaisana trany sy ny fiombonana amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinan'i Jesosy Kristy ny tafiditsika, tsy misy zanatsipika mihitsiny tafiditra ao anatin'izany. Tsisy zanatsipika afaka miditra ao anatiny rehefa io fahamarinan'i Jesosy io no ataotsika fiarovatratra. Fahatelo, fahavononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana no atao kiraro eny amin'ny tongotra. Dia le fahavononam-panavy io ataon'ny teny frantsay hoe zèle. Azo adika koa zany aminy hoe amin'ny teny malagasy hoe hafanam-po. Tena olona mafana fo vokatry ny filazantsara ny fihavanana. Ny kiraro ny miaramila romanina dia misy fantsika ao ambaniny. Fantsika izay mahatonga azy tsy menjera. Ohatran'ireny le crampon reny amin'ny kiraro anaovan'ireny le mpanao fanatanjahantena reny amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia amin'izay ianao mamikotra tsara rehefa mandeha. Dia toy izany ny kirarony romanina. Fikitra tsara toy izany, mampitoetra azy tsara. Izany fahavononam-panahy na zèle izany. Ny filazantsara ny fihavanana dia ny vaovao mahafaly, manambara fa vita fihavanana amin'Andriamanitra izy ao amin'i Jesosy Kristy. Ka io no manohana azy hijoro tsara fa tsy anjera. Ao amin'i Jesosy Kristy dia vita fihavanana amin'Andriamanitra, noho izany dia manatrika azy mandrak'ariv'Andriamanitra, manohana azy hijoro tsy anjera. Izany ilay hoe fahavononam-panahy, hafanam-po vokatry ny filazantsara ny fihavanana. Izay le hoe fihavanana, olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Faefatra, ny finoana no ampinga. Ny ampinga ny miaramila romanina dia hoditra mafy, matevina koa izy io, tena lehibe. Dia ny ahavony zany 2 metatra sasany eo, dia le sakany 20 cm lehibe zany, natao iaro ny tena manontolo.
io oditra mafy io a dia matevina, ka raha misy aza zana-tsipika mirehatra lefa ny fahavalo a tonga dia maty fotsiny. Misy zavatra efa hosorana amin'ilay apinga dia maty ho azy fotsiny daholo na mirehatra afo aza ny zana-tsipika alefa ny fahavalo. Io ny finoana io izy, ny finoana no fiarovana. Ny finoana am-bareto dia ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy fisalasalana fa fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Dia ny fanehoana ny finoana voalohany indrindra dia ninona? Fandraisana ny famonjena. Ny fanehoana ny finoana voalohany indrindra dia ny fandraisana ny famonjena nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Dia avy eo mitohy ny fiainam-pinoana. Mahatoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mahatoa azy amin'izay fotoana izay ny zana-tsipika mirehatra rehetra, toy ny fanameloana, toy ny fakampanahy sy ny maro isan-karazany. Tsisy manan-kery eo anatrehan'ny ampingan'ny finoana. 5. Ny famonjena no fiarovan-doha. Kasika ny famonjena. Ny loha koa dia tena fikendry ny fahavalo, satria mahafaty koa rehefa ny loha no voan'ny zana-tsipika. Ny famonjena no fiarovana ny loha. Mba hipetraka tsara ao an-tsainao, ao anatinao ny fahazona antoka ny famonjena. Satana mantsy dia amafy fisalasalana mandrakariva. Mamafy fanakiviana ihany koa eo anatrehan'izany rehetra izany. Kanefa izao rehefa mipetraka tsara io kasika io, hoe za dia efa voavonjy, dia tsisy atahorana izay rehetra afafin'ny Satana. Azonao antoka tsara fa voavonjy ianao. Tenin'Andriamanitra nge manambary any amin'ny Jaona 1:5-12, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Noho izany rehefa manana ny Jesosy Kristy ao anatinao ianao, dia azonao antoka fa manana fiainana mandrakizay ianao. Ny fiadiana farany dia ny tenin'Andriamanitra. Io no hany fiadiana, tena fiadiana amin'ny azo ilazana azy, fa ny sisa nambara teo aloha dia fiarovana. Ny tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy. Io no hany tena fiadiana, anafiana. Io no hany fiadiana ilaina, fa ny sisa dia fiarovana avokoa. Eritrereto fa ny sabatry ny miaramila Romanina nge mirefy any amin'ny 90 cm any. Sabatra lava lela mihitsiny, ary avy hatrany dia mogorobaka rehefa manendrona. Ny tenin'Andriamanitra no iarovana antsika. Ny sabatra dia miaro. Io zany misy ny asan'ny sabatra dia anankiroa, sady miaro izy. Rehefa misy olona miady amin'ny sabatra reny dia anohanana ny sabatry ny fahavalo. Eo andanin'izany koa nefany dia amelezana ihany koa izy andravana ny asan'ny devoly. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela. Manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tenin'Andriamanitra no manava-tsava any anaty any, manala ny asan'ny nofo rehetra, manala ny filan'ny nofo rehetra, mampitoetra ny asan'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra koa ny fediana amin'ny fakapanahy. Tsarotsika tsara Jesosy Kristy rehefa nalaim-panahy fa tenin'Andriamanitra nge no namaliny ny fakapanahy rehetra nataon'ny Satana taminy. Ny tenin'Andriamanitra koa no manambara mazava ny sitrapon'Andriamanitra eo anoloan'ny fakapanahy. 7, jerentsika amin'izao fandiniana zao dia le hoe antso amin'ny vavaka. Raha ny tena marina io vavaka io dia fanampy ny fiadiana rehetra ihany koa. Fanampy ny fiadiana ny vavaka, ary io dia vavaka atao amin'ny fotoana rehetra. Fivavahana rehetra sy fangatahana hoy Paoly. Zany hoe tena karazam-bavaka samy hafa, karazam-bavaka maro. Fivavahana atao mandrakariva amin'ny fotoana matetika zany. Azo atao mitsy 420 ora ao anatin'ny 2 andro. Fotoana matetika. Tena mitoetra amin'ny fanahimbavaka. Vavaka atao ao amin'ny fanahy masina. Zany hoe manaiky ny fitarian'ny fanahy masina
rehefa mivavaka. Zao no ambaran'ny Paoly hoe ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mitarika antsika mivavaka ny fanahin'Andriamanitra. Miambena amin'izany, tahaka an'iren'le mpiambina reny zany hoe mareta mifoaza tsara. Aza matory fa tena miambena mihitsy ny ianao amin'izany mivavaka zany. Ary amin'ny faharetana mitozo ao anatin'izany vavaka izany. Mivavaka ho an'ny olo-masina rehetra. Tsaroana eto ilay tenin'ny Samoela manao hoe ary ny amiko sanatria raha anota amin'i Jehovah ka hitsaratra tsy hangataka ho anareo. Fa izao anoro anareo izay lalana tsara sy mahitsy. Tena ankasitrahan'Andriamanitra ny vavahantsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny mpino, ho an'ny kristianina rehetra. Vavaka tokony atao zany. Dia Paoly mangataka vavaka manokana koa ho azy. Ho azy izay eo ampigadrana. Magaga ny antom-bavaka tonon'ny Paoly tsy hoe tsy mihinan-kanina mihitsy izay aty ampigadrana tika mba eto am-bavaka, na koa ny hoe mijaly be ato manahirana be atsika matetika rehefa manao atom-bavaka raha mandalo fahasahiranana dia ohatr'izany ny tonom-bavaka tonontsika. Tena sarotra be ilay zavatra rika mba mangataka mba ho zao. Andao tsika hivavaka mba hahatonga na ho faly na dia misy zavatra ohatran'izao aza, na koa ny hoe mba tsy ho sahirana loatra fa tena mafy ny fiainana sy ny sisa. Fa ny vavaka angatahan'ny Paoly dia inona hoy nareo? Mivavaka izy eto am-bavaka hozy izy. Mba omenay ny lohbava amin'ny fahasahiana, ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Teny amin'ny fahasahiana. Zany hoe ny zavatra matery an'ny Paoly dia ny filazantsara hatrany hatrany. Ny antom-bavaka Paoly tsy izay fijaliana any amin'ny figadrana fa ny hoe mba tena mampaherezina foana anambara hatrany amin'ny fahasahiana ny sitrapon'Andriamanitra. Everiko fa antom-bavaka fakatahaka izany. Farany jerentsika dia ny tsodrano. Tsodrano mahafinaritra loatra izay tononon'ny Paoly eto. Tahaka ny mameha ireo zava-dehibe rehetra voalazany tato amin'ity epistiliny ho an'ny Efesianina ity. Manan-karena ity epistily ity, arena betsaka ho an'ny kristianina, dia mameha izany arena be da be ny tanisainy ho an'ny kristianina izany izy, dia manonona fiadanana, manonona fitiavana, manonona finoana. Ary farany dia ao amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay ahazoana izany rehetrarehetra izany, izay ahafahan'ny kristiana mitoetra amin'izany rehetrarehetra izany. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tia an' Jesosy Kristy Tompontsika, amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ho aminao koa ny izany tsodrano izany. Hivavaka sika. Sotra Tompo fa nomena ho anay ny teninao. Teny manan-karena loatra, teny mamy, teny mitondra aina, mitondra fiadiana manoloana ny ady izay atrehanay. Tsy mora kanefa reo ny fiadiana. Ianao manatrika mandrakariva araka ny teninao Jesosy fa momba anay ianao. Inona ny tokony atahoranay? Misaotra Jesosy fa mamy koa mamy ny teninao ary mampahery anay zany hijoro, hiady, hiatrika, fa tsy no famandrany fahavalonay fa fanaratsy eny amin'ny rivotra. Atsangano ny mpanomponao hijoro, hamahatra tsara, andresy ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, andresy ny fankapana sy ny fahotana rehetra, dia ho mpandresy tahaka anao Jesosy. Dia misaotra Tompo amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany,
azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly totobato ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.